Amin'ity taonty kosa no tapitra ny fitantanan'i Madagasikara ny Nosy Vanilla ka ny Nosy Maurice indray no andimby an'i Madagasikara amin'izany fitantanana ny Nosy Vanilla izany. Izay ny mikasika ny fizahantany iny fa dia vadika pejim-baovao afantanteraka kosa indray isika. Nanamafy ny fandraisana anjara amin'ny Salon International de Madagasikara na ny film mandihan'ny fahafolo ny banky ben'i Madagasikara. Etsika izay ho totosaina ny 7 hatramin'ny 10 May ho avy izao etsy amin'ny Parc des Expositions Forelo etsy Tanjombato. Nanamafy ny fandraisana anjara amin'ny andihan'ny fahafolo ho amin'ilay etsika Foire International de Madagasikara na film ny banky ben'i Madagasikara. Etsika izay ho totosaina amin'ny 7 hatramin'ny 10 May ho avy izao etsy amin'ny Parc des Expositions Forelo etsy Tanjombato. Mampiseho ny finiavany ihany ho ny filahan'ny orinasa ireo matianina sy ireo olon-tsotra ary hitondra ny mahabanky mavitrika azy amin'ny alalan'ny torohevitra sy ny vahaolana mety amin'ireo mpanjifa amin'ny amparatonga misy azy avy ihany koa ny ben'i Madagasikara. Akora sy tolotra maro samihafa no atolotra ireo mpanjifa mandritra io etsika io. Araka ny fantatra moa zany ben'i zany dia manana produit maromaro zany izay tiana ampifantarina amin'ny mpanjifa. Na izy olon-tsotra zany na izy mpandrara madinika izy na izy orinasa lehibe. Dia ny paka ben'i moa zany izy malaza no anisan'ny ino moa izy teo tolorovana ny na hazavaina amin'io zany le paka ben'i dia offre l'usine. L'usine moa zany fantatra koa zany fa ben'i zany mividy letatra dia avy eo le olona zany manofa ny letatra amin'ny ben'i l'usine zany dia afaka efatra taona letatra aviana be olona tsy mila garantie io zavatra io zany. Dia ny crédit maromaro zay ataon'ny ben'i moa zany banque moa zay tsy manao crédit dia ny solution na ny vahaolana zany amina resaka commerce international. Iba-toerana ihany koa ny fanentanana toy ny tombola maimaimpona ben'i Madagasikara izay ahafahana mahazo tablette tactile, imprimante multifonction ary clé USB iray. Ho andreo tsara vitana indrindra mandritra ny fisarihana izay totosaina ny alahady 10 May amin'ny 4 ora tolokandro. Fanomezana maro samihafa ihany koa natolotra ireo mpitsidika ny trano efa amin'ny ben'i izay mirefy 30 metatra tora-droa.